Efa ela niandrasana ireo mpianatra izay nivoaka tamin'ny ENS ka raikitra am'izay ny fitokonana izay nataon'izy ireo manoloana an'izay fiandrasan'izy ireo efa ela izay ka tsy andron'izy ireo tsony izany satria efa ela loatra. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fitokonany mpianatry ny ENS no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tapitra ny 2 izay nomeny mpinosilamo malagasy ny fanjakana handraisana fepetra amin'ireo olona izay tompona andraikitra tamin'ilay fandrodanana fokotany izay nahitana trano fonenana fiangonana ary moske tao Ambodisaina district Antoamasina faharoa iny ny 18 Jolay lasa teo iny. Hidina ifotony any Ambodisaina vetrany ny bureau national ny mpinosilamo malagasy ka tsy andefitra velively raha tsy misy ny vahaolana sy marimaritra iraisana amin'ireo tompona andraikitra ka andrasan'ny rehetra arak'izany ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay fitakina izay ataon'ny mpinosilamo izay ary andrasan'ny rehetra ihany koa ny fihetsika izay ho ataon'izy ireo aorian'izay raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra manoloana an'izay fitakin'izy ireo ny marina mahakasika an'ity fandrodanana ny fiangonana sy ny trano fonenana teny manodidina izay toerana voalaza izay. Any Toliara indray maimbo ny tanàna ka mampitaraina ny mponina. Nitondra sora-baventy mihitsy ireo mponina ao amin'ny fokontany Ankily Mahavatsy, commune Betsinjaky Toliara ho fanairana ireo manampahefana sy ny tompona andraikitra noho ny fisian'ny fofona maimbo ao amin'ny toerana fitobiana entan-teratany vahiny iray eo amin'ny lalana atsimon'ny tombontsoloka Galana. Nambaran'izy ireo fa tsy zaka intsony ilay fofona miteraka tsy fahasalamana ho an'ireo mponina manodidina eny. Manamafy ny sefo-fokontany Ankily Mahavatsy fa efa nanome sosikevitra miaraka amin'ny commune izy ireo mahakasika ny tokony handorana ireo vokatra simba rehetra ao anatin'io tsena izay fitobiana entan'io miala lavitry ny tanàna saingy mbola tsy nisy tony hatramin'izao. Manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra mahefa arak'izany ny fokon'olona mba hanala io fofona maimbo io fa mijaly ny vahoaka ary tena tsy zaka izany fofona maimbo izany. Fiainana efa sarotra ity dia mbola niampy an'izay fofona maimbo zay dia vao maika loza izany no miseho izy ireo hatrany. Any Toliara hatrany misy mangalatra ireo fanitso izay tafimpasana mirongatra ny halatra fanitso amin'ireo fasana eny Andranomena Betsinjaky Toliara amin'izao fotoana izao. Fasana maromaro no efa tsy mitafo intsony vokatry ny halatra fanitso koa miantso ireo manana fasana eny Andranomena sy amin'ny toerana sasany mba hijeriny azy avy hatrany ireo rehetra any toerana any manoloana an'ity fangalarana fanitsona fasana ity amin'izao fotoana izao. Any Fianarantsoa indray nanao hetsika fitokonana atao anjoma ambonin'ny kianjan'ny tanora ireo mpivarotra rehetra izay nahazo fandarana tsy hivarotra amin'ny arabe mihazo ny braony voirie sy ny BMS toerana izay efa nivarotan'izy ireo antonany maro izany. Efa herinandro izao no tsy navela ny varotra teo intsony ireo mpivarotra ary efa nisy ny toerana izay nangatahan'izy ireo tamin'ny tompona andraikitry ny tsena eo andamosiny lapan'ny tanàna saingy nolavin'izy ireo izany ka antony mahatonga azy ireo nanao izao fitokonana izao ihany koa. Fanampin'izany efa misy ny fampiresahana tamin'ny ben'ny tanàna sy ireo tompona andraikitra isan-tokony fa tsy nahazo valiny hatrany izy ireo. Eo amin'ny valipolisa mahery eo ireo mpivarotra amin'io toeran'io. Tsy hitsahatra ny fitokonana sy ny fitakiana raha tsy mahazo valiny mahafapo ireto lasibatry n'izay tsy fahazahoana mivarotra amin'ny toerana voalaza izay. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny fitokonana izay nataony ireo mpianatra nivoaka atao amin'ny N7 tao Antsiranana tao. Marary ny fanabeazana sy ny mpampianatra ao Madagasikara, vonjeo SOS, mila quota zato isanjato liquidation. Io no sora-baventin'ireo mpianatra eo anivon'ny ENS tamin'ity herinandro ity. Ny fampitona teo amin'ny vavahadin'ny ENS Ampifilofy ireo solotenan'ny mpianatra nivoaka tamin'ny ENS manerana ny nosy nanao fanambarana mitaky ny hanafainganana mahakasika ny handraisana azy ireo ny mpiasa-panjakana raikitra
ary mangataka ny hamitana hatramin'ny farany ny hamoahana ho didim-panjakana sy fandraisana ny mpianatra na vita fiofanana avy eo anivon'ny ENS mba tsy hiverimberena ny olana tahaka an'izao. Mpianatra maherin'ny 790 no nametraka taratasy teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena efa ambolana maromaro izay kanefa tsy misy tony hatramin'izao na dia efa nampanantena handray azy ireo aza ny ministra ho hiatrany ny fanazavana izy ireo. Ny roso amin'ny dingana manaraka moa izy ireo taorian'izay satria mbola tsy nahazo valiny mafapo. Ankoatran'ny teny amin'ny ENS ampefilo dia niverina nanao fihetsiketsehana sy fitakiana ihany koa ireo mpianatra nivoaka ao amin'ny N7 ao Antsiranana noho ny tsy fahafahampon'izy ireo tamin'ny valiny fangatahana izay nataon'izy ireo teo aloha. Isan'ny notakian'izy ireo amin'izany ny fandraisana mpiasam-panjakana anireo ankizy rehetra izay 5,790 sy ny famoahana farak'izay haingana ny lisitra mahakasika izany ary ny didim-panjakana momba ny asan'izy ireo. Miha Mafy nihetsika raha toa ka mbola manao be marinina ny mpitondra fanjakana ary tsy hitsahatra raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Araka izany dia nitohy ny Mafy nihetsika izay fitakiana ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana sy ny famoahana ny lisitra mahakasika an'izany. Niroso tamin'ny fandorana kodiarana izy ireo tamin'iny androny omaly iny teo afovoan'ny lalana miditra ao amin'ny université any an-toeranany. Tsy farany ity fa fiandohana ary miandry ny valiny mafapo izy ireo amin'izao fotoana izao ka dia hoarantsika io ara no mety tohiny izay ny fihetsiketsehana ataon'ireto mpianatra nivoaka atao amin'ny N7 ireto manoloana an'izay fangatahan'izy ireo tsy mety voavaly mandraky tiany androany izay. Araka izany ary tena manahirana ny mitady asa ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao satria na navita fiofanana sy navita fianarana ambony aza ianao dia sahirana ihany rehefa hiditra hiasa izay, na hiasa eny amin'ny orinasa tsy miankina izany na hiasa amin'ny mpiasam-panjakana raikitra dia samy manahirana avokoa izany rehetra izany ka isany miteraka ny tsy fananan'asa ary isany mampitombo ny isany tsy manan'asa ao an-toeranao izany rehetra izany ary raha toa ka miha maro mantsy ny tanora izay tsy manan'asa izay dia mazava ho azy fa miha mikorosofahana ny eo amin'ny sehatra ny fiarina ary indrindra miha mikorosofahana manaraka izany ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ary miha mandra hatrany ilay firenena raha toa ka tsy misy ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny vahaolana ho aroso amin'ireo rehetra izay navita fianarana ambony amin'izay fananan'asa izay no mazaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.